Isaky ny distrika ny fohibeny malagasy miara-miainga olona narivony isan'andro no tonga maneho ny fanohanana sy ny fahavononana iaradia amin'ny ajo andreny anarivelo saika mitovy avokoa na ny endrika na ny toerana misy andreo fobe toerana rehetra any amin'ny faritra ho antiantoko ity matotra ny fomba fiasa sendra ny fandalovam-panao gazety ity reny mpianakaviana ity maresy latra zay efa mahita zavatra vitany ireo sasany candidat sasany aby io mbola misy condition hoe leran'izay avy eo zay magnano zao misy tianay raha volagnin'ireo fa mbola miamiro lany fa zay amin'ny ajo efa hitanay raha nataony ajo taminay aketo domaine sy topo mikasiky le fananantany zay na dia tsy mahafaly zay ndraiky raha ataony olo aby ao fa le service efa misy aveo iatro mba nagnamia zay raha hitanay fitiavany ajo zay magnangy tamin'izy nanjary teto izy na nitonoegninazy izy nitsaka ranomasina sy be ambanja io tamin'ny andro atoandro ka hitanay izy fa olo efa navita rano sady tia zay tahaka izany faharesendahatry ny mponina tsy mahagaga araka izany raha maro ny vahoaka no nanatrika ny fampelezan-kevitra natao maly avy amin'ireo tanàna ambanivohitra rehetra atao anatin'ny distrika Anambilobe ny fihaonana izay niavaka tamin'ireo mpanao fampelezan-kevitra efa nandalo taty amin'ity faritra diana ity noho izany tsy arenesana fampanantenana pokaty telo amin'ny telopolo ny latsaka nefa atsika ny safidy io ny safiditsika ny antony na dia tsy zahafatsy eto amintsika tsika io lalahy io na vita be dia be te ino nasa nataony teto amintsika izy namaha niady tamin'izay nisy atsizay nametraka ny service de domaine nametraka ny service ny topo raha fa avy eo amin'ny toerana anao président aza digna ny vahoaka ny Ambilobe fa ny aretika eto aminay dia mikasiky ny raha ampary ny fiarahana miaraka amindreo sonoa miasa ao sirama somary mavesatra na amin'ny piasa na amin'ny mpiaramony sopitra ny siramamy ary ankina ny fiarikarinany vahoaka analikisy ny siramamy efa fantatra avokoa ireo olana ireo hoy ny candidat ka antony nirotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena ary tena lehilahy no mijoro fa tsy manao ratsy tare mangatabady hoenty mamita vahoaka tsy hoe nitaingina avion za dia nieritreritra hoe tianao filoham-pirenena rapitso sady za koa tsy remplaçant fa tena tonga dia titulaire niratsahako za rehefa manao baolina tsy mbo manaiky atao remplaçant za fa tonga dia titulaire nareo manaiky atao remplaçant sa atao titulaire satria amiko ny vahoaka malagasy dia titulaire eto amin'ny taniny terrain ny vahoaka malagasy tia dia tokony ho titulaire tsika eto ka io raha resaka sirama sy ny olana rehetrarehetra io monsieur le député directeur de campagne efa fantatrareo tsara monsieur fienena mitsangana kely monsieur le directeur efa misy ny économie teo aloha ary mahafantatra tsara ny fitantanana andreo orinasam-panjakan'ireo mino fa tsy maintsy hitatsika ary tsy maintsy fantatritsika ny vahaolana fa ny tiana mariana dia tsotra fotsiny amin'ny fomba fiteny atsika malagasy ny hoe raha tsy tare mangatabady dia inona ny toyany ny anaran-dray no entina mangataka anay ranga tsy manana dada hafa afa-tsinareo dia zay zany tsy mila mangataka olo-kafa anoana anay afa-tsinareo ihany ka matoko ny vahoaka n'Ambilobe matoko ny vahoaka n'Akarabe amin'ny 2020 satria ianareo isika miaraka no antoko ny fampandrosoana ny firenena tsy teny misy avonana fampanantenana be fahatany fa efa voapirofo efa nanao ary efa navita tamin'ny kely ka mendry pitokisana amin'ny goavana io ny sary napetraka ity candidat ity ary nanakoako teo Ambilobe mila fiovana marina fa tsy mila saribakolon'ireo fa nitondra intsony ny vahoaka malagasy hoy ity candidat laharana fahaenina ity efa nitondra ireo zao nahazo vahoaka malagasy ka raha mbola tetitetika nitondra na ampiasa saribakoly aho afahana mitondra ndray eketsika zany sa tsy eketsika tsy mila remplaçant ary tsy mila saribakoly ny vahoaka malagasy fa mila olona mijoro ohatra tsika menakavy anavitra firenena isan'ny faritra miandry asa goavana amin'ny filoham-pirenenan'ny repoblika faefatra ny faritra Diana rehefa nilaozan'ny fampandrosoana ka profon'izany ny fitotronganan'ny orinasa sirama ka nahavery fanambola velona ny fianakaviana alina maro ny velona amin'izany tsy asa mora no miandry eo amin'izay fanarenana ara-toekarena andrasan'ny faritra izany ny zava-bita sy ny vavaasa
efa natomboka ity candidat ity izay fantatry ny vahoaka tsara raha ny hafanany fiaonana tamin'ity candidat ity tao anatin'ny 10 andro nanombohan'ny fampelezan-kevitra izay. Izany no lamahery sady izy misy jery